Falomerabantsika tsirairay avy indray amin'ity sabata fa 1 volana novambra ity ary manona ny fahasoavan'ny tompo amin'ny tsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaran'izao. Alohan'ny indrindra antsika ny amin'ny mofonainana io dia vavak'isika. Tompo Andriamanitra mbola velom-pisaoranao izay fa mbola meno tombontsoa indray amin'ity maraina ity andray ny teninao. Misaotra ihany koa izay mitaona anay mandrakariva hianatra ny teninao, mihazona anay ny amin'ny finoana izay azahoanay fahamarinana ary koa manome fanantenana anay mandrakariva ianao mba hahafahanay mitsenjony ho avy. Koa meteza ianao hiteny manoloana anay ary amboly zavatsoa ao anatin'ny tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao ilay tsy hita maso. Nalaina amin'ny Hebreo 9:7-7 manao hoe finoana no nandaovany any Ejipta ka tsy natahorany sy ny fahatezerany mpanjaka fa naharitra toy ny mahita an'izay tsy hita izy. Amen. Nanampy Mosesy tamin'ny lafin-javatra maro ny fanabeazana ny raisiny tao Ejipta. Nefa ny fiomanany tena ambony indrindra nanaovan'ny asany izay nentina hanamboninahitra ny fiainana dia ilay noraisiny tamin'izay nampiasaina ho mpianatra. Nanana toetra nivatravatra, izay ny toetra nanana Mosesy. Raha tany Ejipta izy fony izay mpitarotafika nahay sy fony izay mamy hoditra tamin'ny mpanjaka sy ny firenena izay tena nidera azy ary koa nahazo fandokafana tokoa izy. Nananteny izy fa hanatanteraka ny asa fanafanan'ny Israely amin'ny alalan'ny tenany. Raha nitarika ny andian'ondry izay ny anefitra tany amin'ny tendrombohitra izy nanidina teny amin'ny Hay-maitso ny Lohasaha dia voasedra ny finoany ary hitany ny fahalemem-panany. Nianatra faharetana izy, nianatra fanetretena sy fanedinoana ihany koa ny amin'ny tenany. Nianatra ny karakarany malemy sy nanolokolony marary, nitady an'ireo izay nania ary nanam-paharetana tamin'izay voafehy ihany koa. Nitanjana ny zanak'ondry ary nitaiza ny efa lehibe sy nitaiza ihany koa ny efa osa. Teo amin'io asa io dia voatarika i Mosesy hanantona bebe kokoa an'ilay lohan'ny mpiandry. Nanjary tafaray niaraka tamin'ilay masin'ny Israely izy, tsy nanao drafitra hoety manatanteraka asa lehibe izy. Nezany ny hanatanteraka ampahatokiana toy ny ho an'Andriamanitra ny asa izay napetraka ho andraikiny. Tsapany teo amin'ny manodidina azy ny fanatrehan'Andriamanitra. Niteny tamin'ny ilay tsy hita maso ny zavaboary rehetra izy. Tao aorian'izany fanandramana izany dia nandriantso avy any an-danitra i Mosesy mba nakalo ny teny mampiandro ondry azy amin'ny teny manam-pahefana. Mba handao an'ilay andian'ondry ihany koa ka handray ny fitarihana ny Israely. Raha tonga tamin'ny baikon'Andriamanitra dia tsy nahatoky teny izy. Votsavava hozy izahako sady sarokenatra. Nanafitra azy ny fahatsapany tsy fahaizany hisolo vavan'Andriamanitra. Nefa dia nekeny ny asa ka napetrany tamin'i Jehovah ny fitokisany rehetra. Ny fahalebiazan'ny asa izay nantsoina azy dia mitady ny fampiasana ny herin'ny saina tsara indrindra. Nitahin'Andriamanitra ny fitiavany ankatoa ka nanjary havanana tamin'ny fitenenana izy. Nahay ny fehtena, afaka nanao ny asa lehibe indrindra ary tsy mbola nampanaovina ny olombelona naoviana tokoa izy. Dia izao no voasoratra momba azy. Ary tsy nisy mpaminany intsony niseho teo amin'ny Israely tahaka ny Mosesy izay fantatr'Andriamanitra ny fanatrika. Dia izany teny izany no isintonantsika lesona, isintonantsika hery ankehitriny. Tsy mba olona izay manana ny fahaiza-manao rehetra Mosesy. Tsy dia olona tomombana amin'ny zavatra rehetra fa dia olona manana kilema, votsavava fa dia nampiasain'Andriamanitra hanaovana zavatra mahagaga tokoa.
Ny ilain'Andriamanitra dia ny fanekentsika anao ny asany, ny fanetrehatena izay ananantsika. Isika dia fitaovana fotsiny ihany fa izy ny manao ny zavatra rehetra. Ianao ihany koa aza manao ny tenanao hoe tsy mahay, votsavava, tsy afaka, fa Andriamanitra dia mahay miasa ao aminao ary manana programa mba hanafahana ny hafa ao anatin'ny fangejany Satana mba ho anao ny fitaovana hitaritana azy ireny ho amin'ny fahazavana. Dia mba ho aminao izany teny izany tonga fisaintsainana ho anao amin'ity anio ity, ho voavahany ny fatoranao sy ny fahatahorana rehetra fa meteza handray ny Kristy sy fitaovana mahomby ho eo am-pelantanany. Ray malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay ray hony amin'ny fitiavanao anay. Misaotra ihany koa fa amin'ireo alalan'ireo ohatra lehibe tany aloha na mahakasika Mosesy izany, nareo mpanomponao hafa tahaka ny Abrahama dia manambara fa tsy olona lavorary tokoa no natsoinao, fa ho avy tokoa ianao hiantso ny mpanota mba hibebaka ary hampiasa anay mba hamitana ny hafatrao sy hampisehoana ny fihalebiazanao. Ampianaro izahay hatokanao mandrakariva ka ny fiainanay rehetra Tompo dia ataonay fanatitra, atolotray ho famposahana ny fahazavanao amin'ny hafa ka zanaka malalanao tokoa ny izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Miaro